Fiadananao aminao sy ny ankonanao, fiadananao mandapanao. Amin'ny fifaliana tokoa ny anononana groupe dynamique ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Anjarana indray moa androany no manafanantra ny dada dia ampitiavana be no hanolorana anao ny sakafom-panahana, ny ten'Andriamanitra na ny fifampaherezana. Ny hafatra avy amin'ny tompo izay rahantsika mifampizaha reto. Famelohan'izany aloha dia ndesika hiara hivavaka. Izany eo izay any an-danitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombony androm-pahavelomana. Indrisy izay fa mbola velona aina soamantsara, mbola nitantaninao ny vombinao, mbola ato anatinay ny fofonay mahavelona, mbola maheno ny sofinay, mbola afaka miteny ny vavanay, mbola miteniko ny fonay. Tsy voavidy vola mankareny izany Jesosy malala, fa tena ny famindram-ponao sy ny fitiavanao mbola mahatoy izao anay. Fonanay aminao ireo zavatra ataonay fanoatra amin'ny sitraponao satria indrindra tokoa misy ny zavatra mety sitritinay koa anotanay teo anatrehanao. Nefa mety nataonay. Manadiovanay Jesosy malala ho afaka amin'ny fahotana. Manafahanay ho afa kely ka tanteraka. Diovy izay mba ho masina tahaka anao. Diovy izay mba hamirapiratra mandrakariva. Ny voninahitra ao amin'izay rehetra ataonay, amin'izay rehetra alianay. Aroko izay mba tena homendrika hijorovavolombelonao tokoa satria masina tahaka anao. Tefeo mandrakariva izay ary diovy mandrakariva mba tena fotsy ary mba tena handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ankehitriny izay magnetaheta andray ny hafatra avy aminao, andray ny teny avy aminao, dia tendreo ny lelako tsy hanambara afatry ny sitraponao. Ary ny fonay izay meny koa dia tena ho talona ka nireny izany teninao izany. Ary indrindra aoka tsy hobiano, mpanadino izay efa tena mba hobiano, mpakatoa dia mitenena tahaka ny fombanao Jesosy malala. Fa voninkiana anao izahay mpianatra ao. Aminaranao rery mahavonjy an'ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona, na nasoniavana izany vavaka izany. Saotra Jesosy malala. Amen. Ny lohahevitra kely izay omentsika ny fanjara fifampaherezana androany dia omentsika lohahevitra fo kely hoe manana faharetana. Lohahevitra midika baiko, midika ao na fandraisanao izany manana faharetana. Misy baiko izany hoe manana, izany hoe tsokiny. Anana faharetana tsika indrindra amin'izao fiainana efa somary sarotra izao. Dia tena hoe mila manana faharetana totsika manoloana ny trangan-javatra maro samihafa. Dia antsika maka ten'Andriamanitra anankiroa. Ten'Andriamanitra anankiray dia ten'Andriamanitra izay voarakitra any amin'ny Genesisy. Genesisy 5:20 mangataka faharetana aminao fa somary lavalava fohy kely ilay vaky teny. Genesisy 5:20 dia raisitsika eo amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30. Genesisy 5:20 raisitsika amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 7:30 izay vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompony. Soramandry kely eo ambony moa dia ny andohan'ny firenen'i Moaba sy Amona. Amin'ny anaran'ny tompo dia niakatra Lota avy tao Zoara ka nitoetra tany an-tendrombohitra dia izy sy ny zanany vavy fa natahotra hitoetra tao Zoara izy. Dia nitoetra tao Anjo izy sy ny zanany vavy. Ary ny vavy matoa tamin'ny zandriny. Efa antitra izao ny raintsika ary tsy misy lehilahy ambonin'ny tany hanambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra. Andeha hampisotroantsika divay ny raintsika dia andry aminy isika. Ananatsika fara avy amin'ny raintsika. Dia nampisotro ny divay ny rainy tamin'iny alin'iny.
dia niditra ny vavomatoa ka nandry tamin'izay, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoaziny. Ary noho ny ampitsiny iny dia hoy ny vavomatoa tamin'izandriny: indro efa nandry tamin'ny raintsika aho alina, aoka ampisotrotsika tsy voindray izy anio alina, dia miditra ianao dia mandria amin'ny ananantsika fara avy amin'ny raintsika. Dia nampisotro ny voindray ny rainy tamin'iny alina iny, dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Dia samy nanana anaka tamin'indrainy ny zanak'Lota roa vavy. Dia niteraka zazalahy ny vavomatoa ka ny anarany natao hoe Moaba, izy ny rain'ny Moabita mandrak'androany. Ary ny zandriny koa dia niteraka zazalahy ka ny anarany natao hoe Benami, izy koa ny rain'ny taranaka Amona mandrak'androany. Dia ho toizantsika amin'ny Matthieu 4:20, andininy 12 sy ny 17. Matthieu 4:20 dia raisitsika amin'ny andininy 12 sy ny 17. Ary noho ny abeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fisiavan'ny maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay masinao manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Izay ten'Andriamanitra anankiroa izay no ndeha norenantsika an'izao fampaherezana izao, izay nomena aloha hevitra kely hoe manana faharetana. Raha mijery an'ilay ten'Andriamanitra izay nivakiana tao amin'ny Genesis tsika dia hitantsika fa tahitsika tsara fa Lota dia fianakavian'i Abrahama. Ary noho ny amin'ny Abrahama no tsy nandoran'Andriamanitra any Lota niaraka tamin'ny Sodoma sy Gomora, satria Lota dia hitantsika tsara fa efa nandeha ny tantara tany Lota dia nasaony Abrahama nifidy toerana anankiray Lota ho anazy, dia izy kosa nifidy toerana iray ho anazy, dia lasa tany akaikin'ny Sodoma sy Gomora tany, ary tafiditra anaty Sodoma sy Gomora mihitsy izany tanàna nifidian'ny Lota. Dia niaina tany izy sy ny vady aman-janany. Fa rehefa nandrava ny Sodoma sy Gomora kosa nefa Andriamanitra dia namindran'Andriamanitra fo. Tanao ilay minoana Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Noho ny amin'ny Abrahama no tsy namangoran'Andriamanitra Lota sy ny ankonany tao anatin'ny Sodoma sy Gomora, fa namindrany foty navoakany. Efa nitenenina nefa mivady Lota hoe aza miherika, fa niherika mivady Lota dia fantatsika tsara ny tantara fa nivadika vaingatsiry. Noho izany i Lota sy ny zanany roa vavy no nivoaka tao amin'ny Sodoma sy Gomora ary nandeha tamin'ny toerana anankiray. Dia araka ny vakintsika teo dia izao hoe natahotra hijanona tamin'ny toerana anankiray izy ireo, dia lasa nandeha tany anjoy, mety tanaty lavabato na tany tendrombohitra na tsy fantatro ny toerana nisy azy eo. Dia eo indrindra ilay idiran'ilay fampianarana hoe manana faharetana. Ireo zanak'Lota ireo dia efa nahafantatra ny fiainan'ny Sodoma sy Gomora, efa nalalan'izany manambady amin'ny vadiny lehilahy sy ny vehivavy dia miteraka sy ny sisa sy ny sisa. Natahotra nefa izy ireo hoe tsy tahotra ny zareo mihitsy izany ilay famindrapo izay efa nomen'Andriamanitra azy namoaka azy tao amin'ny tanàna Sodoma sy Gomora, velonaina soamantsara. Izay mantsy ny problemantsika olombelona ary mahatonga antsika mihitsiny an'Andriamanitra indraindray, kanefa ilay tsy fananantsika faharetana mihitsy no mahatonga antsika mivarina kady matetika. Jereo tsara fa navoaka n'Andriamanitra tao amin'ny Egiptianina ny zanak'Israely, ranomasina izao no nosokafana roa. Nefa rehefa tonga tany anefitra izy ireo dia mbola nomemenina ihany tsy nisy rano, takizay ihany izay tany Egipta, takizay izao, takizay izao, takizay. Nefa dia ranomasina izao nefa hitanao hoe nosokafana. Tena fahagagana tsy roa matana, ranomasina nosokafana nandehanany tongotra ao. Dia mbola memenina ihany takizay izao, takizay. Fa famindrapon'Andriamanitra nanalana azy ireo tsy maty tao anatin'ny Sodoma sy Gomora. Fa ny indro kely hitako ao anatin'ny lesona anankiray, fahamarinana anankiray hitako koa dia izao hoe mety tsy nampianatra an'ireo zanandreo ahafantatra n'Andriamanitra Lota, satria raha nahafantatra an'Andriamanitra ireo zanandreo dia nanana fanantenana hoe Andriamanitra nefa namoaka antsika teto, Andriamanitra koa no hanolotra vady ho antsika. Izay manko no tsy mampitovy ny olona manana n'Andriamanitra sy ny olona tsy manana n'Andriamanitra. Ny olona tsy manana n'Andriamanitra dia mahita famonjena amin'ny zavatra hitany rehetrarehetra. Na dia vadin'olona ary dia hoe sitrany mba miteraka, na dia vadin'olona ary dia sitrany izy mba mandony kolazin-janako, sitrany izy mba mandony fatrango, sitrany izy mba mividy aka, nefa vadin'olona. Dia nefa tsy manana fanantenana fa omen'Andriamanitra lehilahy
afaka anao zany zavatra rehetra zany ary itianao amin'ny fo fa tsy hitambaranao amin'ny olona rehetrarehetra. Zay ilay tsy fanantenana satria tsy manana an'Andriamanitra. Fa ny définition ny finoana manko dia tena hoe fanantenana zavatra mbola ho avy teny mbola tsy tamasinao nefa anananao fanantenana hoe tsy maintsy men'Andriamanitra anahy io rehefa tonga ny fotoana anomezan'Andriamanitra. Fa mety mbola tsy fotoanan'izao. Reto zanak'Lota reto ozy isa hoe mety tsy mba nampianarin'ny Lota an'izany fivavahana izany angamba izy. Dia nanjary nanonao foana satria tena hoe désespéré-na tena hoe tena natahotra mafy ary tena hoe verevitra. Nanarotoko tanteraka izy miravao fa iza ny lehilahy nambady antsika dia raha maty io ity dadantsika ity dia tsika izany ve izany tsisy taranaka tsisy neninina tsisy nenina dia ndao andritsika ny raintsika. Ndao andritsika ny raintsika dia miteraka tsika nefa izao ny zavatra tiako tenenanao. Zany Moabity zany zany Amonita zany dia mpanompo sampy ary mpanosorona zazakely ho an'ny sampy izay ankofany kemosha. Nisy sarivongany izay zany nataon'izareo hoe ho Andriamanina dia eo izy mamono zazakely manapaka ny tendan'ilay zaza mandrika raha eo dia avy eo dorana ilay zaza. Izay ho mifanatotra. Zazakely mbola madio zazakely tena hoe tsisy pentina mihitsy fa tena salama tsara zay no Andriamanitra izay tompon'ireo olona ireo. Ka izany iny tsika tongavana amin'ilay ilay tsy fanananao faharetana ary havana malala. Ny tsy fananan'izy ireo faharetana teto no niterahan'ny mpanompo sampy sy mpamon'olona ratsy. Hoy Jesosy Kristy hoe tsy misy azo tsara ka hamovo ratsy ary tsy misy azo ratsy koa ka hamovo tsara. Jerevy tsara fa ny rainy no nandrin'izy miravavy ny zaza nateraka dia zaza mpamon'olona sady mpanompo sampy. Dia zaza sura fa tsy nalalan'Andriamanitra izy miravavy matoa nanao izay zavatra izay. Farana fantatra n'izany Jehovah masina zany izy mety tsy nanao an'izany fa mety tsy nampahafantarina azy. Izay koa hoe adidintsika ray aman-dreny mihitsy no mitantana sy mitondra ny zanantsika tena hafantatra an'Andriamanitra marina mba tsy hanovanovan'izy ireo foana ka andehanany any amin'ny sy tokony aleha. Satria fa disoina efa nataony Sara sy Abrahama tamin'izany fotoana izany koa tsy fananana faharetana ka nanerahany Sara any Abrahama andro tamin'ny Agara niteraka ny Ismaël. Tsy teny aminao hoe inona vokatra tsy nateraka Ismaël fa Ismaël ny rain'ny musulman. Dia fantatrianao tsara ny tantaran'izany. Ka tsy misy zavatra tsara mihitsy ka hiteraka zavatra ratsy. Fa rehefa tonga fotoana namezan'Andriamanitra ny Abrahama sy Sara ny Isaka dia tsy eo vao nisy fitahiana satria izy ny zanaka ny teny fikasana. Fa Ismaël kosa dia tena hoe hatramin'izao fotoana hitenenako aminao izao dia misy vokatra tsy nateraka izay tsy fananana faharetan'izay. Ka izay tiako tenena aminao hoe eo amin'ny fiainana tsy maintsy mandalo sedra, tsy maintsy mandalo olana, tsy maintsy mandalo ady. Fa izay indrindra no amafisin'ilay Matthieu 4:24-27 hoe izay mahatratra ny farany no vonjena. Mihamangatsika tokoa ny fitiavan'ny maro ary raha antsika malala amin'izao tena mampalahelo raha nitondra raha misy any Madagasikara afatin'olona mikirarana misy zavatra kely dia fitsaram-bahoaka satria efa tsy manana faharetana sy tsisy famindrapo tsoa mihitsy ao anatin'ilay olona satria ilay olona izany efa very fanantenana tanteraka. Tena hoe very fanambola velona izany ilay olona satria tsy tazareo tsoa izay amikirana dia rehefa misy olona dia any ny analana fo fitsaram-bahoaka zao. Ka izay tiako tena amintsika hoe tsy fananana faharetana ary havana malala dia tena miteraka zavatra ratsy. Ka za tia ampahely anao tsy fantatro hoe inona zavatra matery anao amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe inona zavatra efa mba herinao. Efa mety efa ho 5 taona angamba izay na efa ho 3 taona angamba izay tsy fantatro firy taona ianao. Tsy fantatro hoe efa vavaka sy fifadikana efa tena tsy tokony tsy firohana izay nataonao tamin'ny zavatra io kanefa hatramin'izao dia tsy mbola azonao foana. Tenenao hoe manana faharetana. Hozy ny tenin'Andriamanitra hoe moa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafitiny fa izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Moa izy tarehetra va izy? Aza mitritra araka ny tenin'ny olona hoe adala ny olona miniminy foana. Kristianina efa tena voasasa todo, fanatika, etsy. Fa za tenenao hoe marina amin'ny tenin'io Andriamanitra io. Marina amin'ny tenin'io Andriamanitra io. Fa kosa mila mahafantatra tsara anao izy aloha. Hoe ianao ve tena ny zavatra iny ve ny anomponao azy?
sa tena le fitiavanao miredareda ao anatinao no mahatonga anao angataka an'izay amin'ny mahazanaka anao. Tsisy zanaka tsy mangataka zavatra amin'ny rainy zany. Ary raha tena tian'le rainy le zaza adidy an'le rainy ara no manome azy. Na tsy ananana ary dia par tous les moyens omeny satria tiany ny zanany. Fa misy fotoana izy miteny andraso kely fa mbola misy fahasahiranako kely fa amin'ny fotoana ohatran'ny tsy maintsy omeko anao zay. Raha misy dia tonga dia omeny io. Misy koa tsy dia tena zavatra ilaina zao dia zao le izy dia tsy omeny anao zao dia zao satria fantany fa tsy ilainao. Raha zaza 10 taona ve mangataka moto amin'ny dadany dia le dadany ve ozy ianao dia andeha hividy moto an'ny zaza 10 taona. Bonbon aloha mety vidiany, chocolat aloha mety vidiany, fa rehefa 20 taona kosa izy na 5 taona aty aoriana omen'Andriamanitra omen'le dada moto amin'izay dia ohatrizay koa io Andriamanitra ivavahantsika. Izy namorona anao. Mbola nitorotsorona tany kibon'iny ianao dia efa fantany ny tantaram-piainanao, misy boky ao aminy ao mirakitra ny tantaranao. Teto anao niteraka, teto anao nanambady, teto anao maty, efa mirakitra daholo dia nefa fantany. Ka raha ohatra ka eo amin'ilay vanim-potoana tsy tokony mbola ambezany ianao no mangataka an'ilay zavatra tsy omeny anao mihitsy satria fantany tsara ianao. Fantany tsara izy ianao. Fa za ty hampahery anao andro any. Aza manao takan'ireto zanako loatra reto hoe tena désespéré tanteraka mihitsy. Za tena malahelo satria betsaka bezany tanora, olona tena hoe moronany amin'ny zavatra tsisy. Ohatra raisiko fotsiny moa zany le fanambadiana ny resiko teo hoe fa tena diso fanantenana loatra hoe za tsisy makavady dia farany vadin'olona ny arahana. Fa diso fanantenana loatra hoe tsy hitako intsony izay hanampy anahy dia vadin'olona ny arahana. Diso fanantenana loatra hoe tsy hitako izay atao dia lasa manao andre, lasa manao andre. Misy ny sasany voataona mpitiavana dia tsy mety amiko intsony miaraka amin'ny lehilahy fa aleoko manambady vehivavy. Tsy mety amiko intsony miaraka amin'ny vehivavy fa aleoko manambady lehilahy. Izany zavatra rehetra zany paikady hoentin'ny satana. Andemena ny saintsika sy andavonantsika ka za dia tena anao andrany manana faharetana. Baiko izay manana faharetana fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ka raha mbola tsy azonao zavatra io na ohatran'ireto zanako loatra reto ianao hoe tankarakaina be aty amin'ny avoana be tsy mahita lehilahy atsimo tsy mahita lehilahy avaratra. Inona ny ataontsika? Mandrasa foana. Mandrasa foana fa firy taona moa Sara sy Abrahama no niteraka ny Isaka? Efa olona efa tsy manana herintsony andeha hoe amboarana zazakely zany nefa dia toe-jazy tsara dia teraka ara-dalàna. Mbola nahita ny zanany, mbola nitaizina ny zanany sy ny sisa sy ny sisa. Ka zany tena ianao hoe io Andriamanitra io tsy ianao milimite ny pouvoirany. Io Andriamanitra io tsy ianao mibaiko hoe zao atao amin'ny taona ohatrany. Non, izy ny tena Andriamanitra hoe mahateneny foana hoe raha sitrapon'ny tompo. Ka matoa zany mbola tsy azonao zavatra dia atao an-tsainao hoe mbola tsy fotoana tsara. Hitan'ny tompo fa mety anomezana anao ny zavatra io. Ka za ty hampahery anao androany tohizo foana mivavaka. Tohizo foana mivavaka dia mahiriza foana fa ho avy ny fotoana isandrata ny voninahitra Andriamanitra. Ny fiainanao ameraperatra. Raha ino anao sy dia hitanao voninahitra Andriamanitra. Mety mbola tsy fotoana zao isandratanao. Mety mbola tsy fotoana zao azahoanao ny zavatra angatanao io. Mety mbola misy test tiany tompo ho atao aminao zay anao vao mena ny zavatra ohatra tsika rehefa le mandeha manao entretien d'embauche iny le tsika le mahazo mandeha mitady asa dia mbola jerevana aloha CV-anao hoe zao ny capacité anao firy taona zany expérience anao dia tsy maintsy miteny izy mbola mila manao an'izao anao aloha fa mbola tsy ampy io satria zao le zavatra ilainay. Ohatrizay koa Andriamanitra. Mety misy zavatra iren'ny fonao nefa ny ianao tsy au niveau an'le zavatra angatanao dia miandry anao tena ho tombana tsara au niveau tsara mihitsy Andriamanitra. Dia indraindray koa ny antony anankiray équilibreko kely zay hoe ny antony anankiray koa mahatonga le zavatra tsy azontsika indraindray mahatonga le izy ela be dia satria le tsika tsy mbola mety mankatoa. Jerevy ny zanak'Israely firy taona ny lalana tokony natao herinandro natao 70 taona tany an'efitra. Satria nahoana mimonimonna mametsiny, mimonimonna manenina takizay ihany tany Egypte, takizay ihany tany Egypte. Mbola mijery ny any aoriana foana takizay ihany tany, takizay foana takizay. Nefa ny tany, nefa Andriamanitra azy satria nitonjany fahoriana. Sy vijailina aza mijery ariana. Aza mijery ariana fa mandro soa aloha. Na ho azonao na tsy ho azonao na omen'Andriamanitra anao na tsy omen'Andriamanitra anao, mirosoa foana. Fa omen'Andriamanitra anao io. Amin'ny fotoana ahitan'Andriamanitra fa eo tsara ny niveau anao. Ampy tsara ny fahamatoranao. Vonona tsara ianao. Andray aniny zavatra tokony ho raisinao iny. Nenjian'i Jesosy Kristy na ratsiana ny fofonany eny
fa tsy maty izy raha tsy tonga fotoana anoloran'ny ainy amitany ny mission dia te hampahiry anao koa androany. Mety tsy mbola azonao, tsy mbola akaiky anao, tsy mbola hitanao, fa miroso foana dia manana fanantenana. Fa ilay Andriamanitra momba anao tsy hafoy, tsy handao na hasaraka anao, tiany ianao ary sitrany ny an'ny fifaliana sy fiadanana anao, matoky azy aoreno aminy ny fanantenanao sy ny finoanao. Ankinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay rehetra kasenao. Voninahitra amin'Andriamanitra iray ihany fa ny fampaherezana dia ho amiko sy aminao. Dia tsika iray vavaka Jesosy Kristy. Indraindray tokoa ny izahay dia ohatran'ny miasa saina hoe tena tsy sitrapon'Andriamanitra ary ve zavy ny zao, zavy ny zao, zavy ny zao, nefa ianao manana fotoananao. Jesosy mifono izay raha ohatra ka hoe indraindray izay ohatran'ny misalasala na mametsiny anao satria tsy azonay izay ilainay fa tena ampioreny finoanay androany. Ary tena misaotra anao nampahery anay tamin'ny alalan'izany teny izany fa tsy hanao foana tahaka an'ireo zanak'oloto ireo izay ka hoe ndeha hitondra fahoriana sy ozona ho an'ny taranakay any ariana any, fa tena hijoro mandrakarivo izay ary andrisana tena ny tena famonjena izay tianao ho anay mandritry ny androm-piainanay satria fantatray fa fantatrao izay rehetra mahasoa anay. Zanakao, zandrinao tianao izay ka ny tena no tianao hiainanay dia fiadanana sy fiainana ka dia matoky anao izay Jesosy, ankinonay aminao momba anay rehetra, ny fanantenanay zato isan-jato dia eo am-pelatananao. Matoky ary mahandry hatramin'ny farany an'izay fotoana hanomezanao anay an'izany izay. Dia misaotra Jesosy satria fa fantatray fa malivavaka anay ianao. Ary misaotra Jesosy satria ho eo akaikinay foana koa ianao hampahery anay rehefa izay mitady kifikify sy ketraketraka iny ka mitady hifily lalana. Misaotra Jesosy malala satria tsapanay fa mihazona anay hatrany ianao ary mitsia anay amin'ny fitiavana tsy voafetra, amin'ny fitiavana tena ngeza be fa tsy kely. Ka dia misaotra anao Jesosy, tehirizony zandrikelinao, ampaherezo ny tsirairay. Na misy manana olana na ketraketraka ny ambadika an'i Jesosy dia ampaherezo izy ary velomy indray ilay fanantenana ao anatiny, mba hanana fanantenana vaovao indray ka hirosony ary hitrakany amin'ny zavatra mampitanondrika azy io, amin'ny anaratsoanao ilay tompony tompo-mpanjaka amin'ny mpanjaka, zanak'Andriamanitra velona manam-pahefana etỳ tany ka hatrany an-danitra any, no hanasony ny havana izy mivavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Mahereza tia anao Jesosy. Love.